fahatezeran'Andriamanitra ara-drariny. Ny fahatezeran'Andriamanitra ara-drariny. Manasanao hiaraka andinika izany loha hevitra mahafinaritra izany amin'ity maraina ity. Atolotra indray ho antsika tsiraray avy ny arahaba sy ny firarian-tsoa satria samy resy lahatra isika fa ny famindram-pony Jehova no tsy nahalany ritra antsika. Aterina ho anao ny fiadanan'ny tompo, ny fahasoavany ameno ny fiainanao manontolo. Le hivavaka isika raha no indray izao dinidinika mahafinaritra izao. Andriamanitra, faly ny fonainy amin'ny fitantananao, faly ny fonainy amin'ny famindram-ponao, faly ny fonay ny amin'ny fitiavanao tsy hita veta, tsy hita lany. Mahatsapa kosa nefa izay fa mpanompo tsy mahasoa ihany, koa mangataka famelan-keloka, mangataka fanadiovana. Aoka mba ho vita fihavanana aminao zay ankehitriny. Ka raha andinika ny teninao zay, dia aoka ho aminay ny fanainao masina ka hampianatra anay, hanazavanay izany teninao izany. Amin'ny anarana Kristy nangatana ny vavaka. Amen. Exodosy toko 2:telopolo ka ny andininy 1:telopolo sy ny andininy 2:telopolo ny andininy efa mahazatra antsika izay manao hoe ary Mosesy dia niverina ho amin'i Jehova ka nanao hoe indrisy efa nanao fahotana lehibe ity firenena ity ka nanao andriamanimbolamena ho azy. Ary ankehitriny engany ka amela ny fahotana ianao ka fa ratsy izany mifona aminao aho. Vonoy amin'ny bokinao izay nosoratanao ny anarako. Ry mpiara-midinika namana, amin'ity androany ity Alarobia 10 volana Septambra, dia rehefa naniraka Andriamanitra manao hoe midiny ianao Mosesy mandehana midiny ianao. Fa nanao ratsy ny olonao. Andininy 7 ndeo jerevantsika ny ary Jehova tamin'i Mosesy efa hitako firenena io fa iny firenena mafiatoka. Koa ankehitriny avelao irehetra aminy fahatezerako ka haringako izy fa hahatonga anao firenena lehibe aho. Rariny ve sa tsy rariny ny fahatezeran'Andriamanitra? Azo antoka fa rariny. Inona moa tsy efa nataon'Andriamanitra tamin'ity firenena ity? Inona tsy fahagagana, inona tsy famonjena, inona tsy fitantana efa nataon'Andriamanitra? Ankehitriny nefa dia tsapa fa firenena mafiatoka izy. Rariny Andriamanitra raha naneho ny fahatezerana ka niteny tamin'i Mosesy manao hoe haringako izy fa hahatonga anao firenena lehibe kosa. Mahafinaritra. Mamela sisa mandrakariva Andriamanitra. Ry mpiara-midinika namana, impirimpiry tokoa no mafiatoka eny atren'Andriamanitra. Handringan'Andriamanitra. Ary vokatra io toe-javatra io amin'ny andininy 1:10. Nitalao tamin'i Jehova Mosesy. Nitalao izy amin'ny andininy 1:10. Fa Mosesy nifona tamin'i Jehova Andriamanitra ka nanao hoe Jehova ô nahoana ny fahatezeranao no mirehitra amin'ny olonao izay nentinao nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta. Teo amin'ny teny aloha dia hoy Jehova hoe midina ianao fa efa nanao ratsy ny olonao. Dia le efa nentinao nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta. Eto ndray Mosesy dia milaza manao hoe nahoana no mirehitra ny fahatezeranao amin'ny olonao izay nentinao. Dia nanteny Mosesy fa vahoakan'Andriamanitra ireto vahoaka ireto. Vahoakanao reto Jehova ao. Nanomboka teo nanao asa fanelanelana tamin'Andriamanitra sy ny olombelona Mosesy. Andriamanitra fa nahoana? Dia nitalao Mosesy miala amin'ny fahatezeranao mirehitra Jehova ao ka manenena amin'ny loza izay anjoon'ny olonao. Tsarovy Abraham. Voalaza teto fa nanenany amin'ny loza izay nokasaina milezana ny olony
Andriamanitra. Mahafinaritra fa Andriamanitra mamindra fo mandrakariva amiko sy aminao. Firifiry moa ny fahotana zay efa vitantsika teo anatrehan'Andriamanitra, kanefa dia indro Andriamanitra fa mamindra fo. Indro ary Mosesy fa niala teo amin'i Jehovah ka lasa nidina, nitondra ilay vato fisaka zay nisy ny teny vavolombelona mba handeha ho tia aseho amin'ireo vahoakan'Andriamanitra, ilay vato fisaka zay nisy soratanan'Andriamanitra teo amin'ny lafiny roa ambadika sy ambadika. Dia ilay vato fisaka milaza ny amin'ny toetran'Andriamanitra. Indro izy fanidina, ary rehefa nidina ka nanakaiky ny toby, inona ny zavatra hitany? Zao ny voalaza eo amin'ny 1:7 sy manaraka. Ary rehefa reny Josoa ny fitabatabany olona zay niorakoraka, dia hoy izy tamin'i Mosesy, misy tabatabanaty ao amin'ny toby. Dia nieny Mosesy fa hoy kosa izy, tsy feo fiobony mahery na feon'ny fitomaniny resy no reko, fa feony mihira. Toy ny hoe olona mihira mideran'Andriamanitra no reny Mosesy kanso. Ary rehefa nanakaiky ny toby izy, dia nahita ny omby lahy kely sy ny dy, dia nirehitra ny fahatezerany Mosesy, dia natota ny vato fisaka teny an-tanany ka novakiny teo ambodin'ny tendrombohitra izany. Toa feon'ny olona mihira no hoeniny. Toa mampatahotra ny fanompona an'Andriamanitra ankehitriny. Indrisy toy izany ve zavatra misy amin'izao fotoana izao? Toa feon'ny mihira kanefa hay orakoraka, hay toa fanehoana ilay Andriamanitra tsy izy. Toa tonoina ny anaran'Andriamanitra kanefa Andriamanitra tsy izy no tompona ao anatin'izany toe-javatra izany. Nalahelo Mosesy, tesitra Mosesy, natotany tamin'ny tany. Ary dia avy eo dia niona tamin'ny Arona izy. Amin'ny 9:20. Ary Mosesy tamin'ny Arona, inona ny nataony ty firenena ty no nitondranao eloka lehibe toy izao taminy? Fa hoy kosa i Arona, aoka tsy rehetra ny fahatezerana tompoko fa ianao malala ny toetry ny olona, fa mpanao ratsy izy. Niala tsiny, toa niala manala tsiny ny tenany eto i Arona, ilay mpitarika tsy izy teo anatrehan'ny vahoakan'Andriamanitra. Aroy izy tamiko. Hoy i Arona zany, aroy izy tamiko. Manaova Andriamanitra ho antsika hitarika antsika eo aloha. Fa ilay Mosesy iny zay lehilahy nitondra antsika niakatra avy tany amin'ny tany Egipta, dia tsy fantatra izay nanjo azy. Aroy izao taminy, nazovy manakavy-bolamena aoka androbotra izany izy, ka dia nimeny ahy, ary dia natsipiko tao anaty afo zany, ka io omby lahy kely io no nivoaka. Mampalahelo ny toe-javatra mitranga. Fahotana anankiray, tarika mankany amin'ny fahotana fanampiny no nataony i Arona. Nandainga izy. Napetrany tany hafa antsy, ary lazainy fa nisy magia, nisy majika zay nitranga. Natsipiko tao anaty afo zany kanefa voalaza fa ny tanany mihitsy no nandray an-tanana tamin'ny alalan'ny fandraka ka nanefy ilay omby lahy kely volamena. Kanefa hita izy milaza fa rehefa nomeny olona ny kavy-bolamena dia natsipiko tao anaty afo zany, ka io omby lahy kely io no nivoaka avy tao. Tena ratsy ny toe-javatra nisy ankehitriny. Fantatsika tsara fa i Arona dia mpitarika ny men'Andriamanitra voninahitra, ary nanana tombontsoa maro no i Arona tao anatin'izany toe-javatra izany. Anisan'ny natsoan'Andriamanitra niakatra teo tendrombohitra niaraka tamin'i Mosesy, niaraka tamin'ireo olona 70 izy. Kanefa dia mampalahelo fa indro fa nanao zavatra tsy nety. Saika nieritreritra izy, hoe voafitaka ihany koa i Mosesy rahalahy. Tsy voafitaka Mosesy, satria hitany ny fihetsika olona zay tsy voafehiny. Ry mpiara-midinika namana, rariny, raha tezitra amiko sy aminao Andriamanitra no fahotako. Andriamanitra ny ampisaintsaina antsika, so tratran'izany toetra mampidi-doza zava-doza ny ataka nataon'ny Arona izany sika. Tadio tsara zany fa ny fahotana iray dia mety hitarika amin'ny fahotana iray, ary mety hitarika amin'ny fahotana mitatra tahaka ny Arona. Nandainga tamin'i Mosesy saika mitaka, nalala tsiny tena izy ka nanome tsiny ny hafa, ary lazainy fa nisy magia natsipiko kosa izy ilay kavy-bolamena, dia indro nisy omby lahy kely mivoaka avy tao, nefa ny tanany mihitsy no nanefin'izany. Andriamanitra ny ampisaintsaina antsika ka sao tratran'izany toe-javatra mampidi-doza izany isika, ka rariny Jehovah
raha maneho ny hahatezerany. Andriamanitra ne hita ianao ampisaintsaina antsika ka ahafahantsika manova famindra eo amin'ny fiarahantsika amin'Andriamanitra. Hivavaka sika ankehitriny. Andriamanitra rainay eo, mampieritreritra anay, mampisaintsaina anay ny zavatra nitranga. Indro Mosesy mifona ho an'reto vahoakan'Andriamanitra ary dia namindra fo ianao, kanefa kosa rehefa tonga Mosesy dia naneho ny hatezerana ary dia indro koa iarona fa manalatsy ny tenany ary miditra ho amin'ny fahotana hafa. Andriamanitra rainay io, ampio zahay mba hiala amin'izany toetra ny arona izany. Matetika mantsy dia mbola tratra n'izany toe-javatra izany, fa androany mangataka ny fanena masina izahay mba handehananay mahitsy eo anatrehanao, ka ianao rery ihany, ianao dia ianao rery ihany no ho tompoinay. Dia peraka-petratananao ary ny tontolo andronay androany, aza mahafoina masaraka anay ianao. Amin'ny laranao angatanany vavaka. Amen.